Rehefa nandalo ny mpampianatra dia nifandrombaka ny vahoaka, na ny vehivavy na ny lehilahy na ny ankizy, niazakazaka nanenjika nangataka fitarainana sy fanasitranana, ny antsoantso hoe mpampianatra ô, mpampianatra ô, nanenjika azy ny vahoaka. Mpampianatra ô, mpampianatra ô, mampianara anay, ampianarina ankizy, ataovy manoratra. Mpampianatra ô, mangalatra megabe ny telma anay, mangalatra megabe le telma. Raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany eo amin'ny fasan'olona ohatr'izao? Matiny tompo. Tsy eo ny fasan'ny tompo fa ary ambadika ary. Anga?